Ao anatin'ny politika pampandrosoana eo amin'ny sehatry ny banky entina ihany koa anakakezana misimisy kokoa ireo mpanjifa dia nanapa-kevitra ny BNI Madagascar fa ampafantatra ny makasika ny antsoina hoe campagne conquête 2015 ity hetsika ity dia natao indrindra araka ny efa nambara teo anakakezana ireo mpanjifa n'izay banky BNI izay. Nahita mpivoarana ny sehatry ny fanokafana kaonty eny amin'ny banky BNI Madagascar raha tafina tamin'ny taondasa araka ny nambarandramatoa Rajonarively Dianaha Manany Jean taliany ratsamangaka amin'ny BNI any amin'ny faritra. Ao anatin'ny fanatanterahana ny politika ho fanakakezana bebe koa ny mpanjifa tokoa dia nampahafantarin'ny BNI Madagascar no mikasika ny campagne conquête taona 2024. Napetraky ny banky ao anatin'izany fampahafantaran'izany ilay indrikely mampiavaka azy eo amin'ny sehatra misy azy. Nanasa ireo olon-tsotra mpandrarà ary ireo matiana araka izany BNI Madagascar hiditra ao anatin'ny fianakaviam-beny anangana banky ny malagasy voalohany, izany hoe banky azo atao fitaratra. Raha tantarak'ondiniana dia mpiara-miasa akaiky amin'ny orinasa ny banky BNI kanefa efa mampolo taonany izao dia efa lasa banky ny malagasy rehetra izy. Eo ihany koa ny fanomezana fahafapo ireo mpanjifa tsy akanavaka amin'ny retolotra natao hifanaraka amin'ny filana izy ireo. Omena vahana kokoa ny mpiasam-panjakana ao amin'ny BNI izay mahazo fihenam-bidy 20 isanjato amin'ny retolotra omeny, isan'izany ny crédit à la consommation sy ny paky maro samihafa. Lara-pameana napetraky ny BNI araka izany ny hoe banky azo atokisana, banky ho antsika jiaby. Mahatratra 530 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo masivo BNI manerana nosy saingy eritreretiny ahitatra izany ho fanatanterahana izany politika fanakakezana bebe kokoa ny vahoaka izay.